dao'zay atsika hijery tena zava-dehibe dia mijery hoe inona moa ny antony nanomezan'Andriamanitra an'ireo lalàna reo zanaka Israely na izy vosoratra ao anaty baiboly. Inona ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna? Dia Levitikos 21 ihany ino ny engatsika teo fa ary amin'ny 540 izy azavainy tsara hoe fa izany tompo Andriamanitra reo ko mana masina ny tenanareo dia ho masina ianareo satria masina ary aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandady na mikisaka amin'ny tany. Any hoe ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna rehetra zany dia fahamasinana, mana-masina ny tenanareo dia ho masina ianareo satria masina. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra masina ianao dia ianao koa zany mila masina, miaina fiainam-pahamasina dia aza mandoto ny zavatra, aza mandoto ny tenanareo amin'izay zavatra mandadana mikisaka amin'ny tany ozy izy. Le fahamasinana eto zany reo tena izy dia fahamasinana amin'ny fanimpom-pivavahana. Rehefa nantona n'Andriamanitra masina ianao dia mila masina ihany koa. Ny fanimpom-pivavahana izy any atao any amin'ny tabernakely na any amin'ny tempoly satria ao ny veloan'zareo, ao nisy an'Andriamanitra. Ka rehefa nantonan'io Andriamanitra masina ao amin'ny tabernakely io ianao na ao amin'io tempoly io dia mila masina ihany koa ianao vao manantona an'io, raha tsy zany ianao maty. Zay rehefa hitantsika tary amin'ny andininy fahavalo sy fahasivy hoe maty ianao raha vao manantona zay. Tsy azo atonona fahatany zany ho Andriamanitra io hoe iny ianao dia anantona azy fotsiny amin'izao fa mila masina, mila fahamasinana tanteraka izy. Efa nitenen'Andriamanitra ty ho an'ny zanak'Israely amin'ny mahazanak'Israely azy mihitsiny talohany nanomezany didifolo ny lalàna ny didifolo ao amin'ny Exodus 20 ny lalàna dia ny 120 tokony tany afaka manantona an'Andriamanitra satria zanak'Israely vahoaka natokan'Andriamanitra ho masina ho afaka mifandray any. Zay io tena io resaka fahamasinana io dia vokatry zay mba masina zanak'Israely dia mila omena lalàna izy, lalàna no mahamasina azy zany. Zay dia toizantsika izy Levitikos 21:5 sy 17 hoe fa izany tompo izay nitondra anareo niakatra avy tany amin'ny tany Ezipta mba ho Andriamanitra reo ka ho masina ianareo satria masina. Avelo foana ho masina ianareo satria masina. Levitikos 21 le resaka biby maloto izany ny lalàna momba ny biby sy ny vorona, ny zava-manan'aina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano ary ny zava-manan'aina rehetra izay mandadana mikitsaka amin'ny tany mba hanavahanareo ny loto sy ny madio ary ny biby azo hohanina sy ny tsy azo hohanina. Satria zany reto vahoaka masina Andriamanitra voatokana ho an'Andriamanitra dia ny vahoaka tokana manao fanimpom-pivavahana amin'Andriamanitra afaka manantona an'Andriamanitra dia mila masina. Mila masina. Averiny foana mitondra anareo niakatra avy tany Egypta zay le Exodus 4:7 teo vahoaka navotany avy any Egypta reo dia masina ianareo satria masina mifandray aminareo. Ny resaka fahamasinana zany amin'ny testamenta taloha mifandray foana amin'ny fanimpom-pivavahana amin'ny resaka culte ao amin'ny tabernakely sy ao amin'ny tempoly. Dia zay mahatonga an'izy hoe anavahana ny maloto sy ny madio ny biby azo hohanina sy ny tsy azo hohanina. Misy an'ireto andiny reto ao nareo mba saika mamaky kely misy micro any mandehandeha dao mba mandray anjara tsika ny zavatra veriverina le fanimpom-pivavahana ao le fanimpona zany tena zava-dehibe namoahana ny zanak'Israely avy any Egypta. Ao mba misy anaky 7 ny angatarako mba mamaky azafady. Exodus 5:1 Exodus 7:7-8 Exodus 7:7-8
Exodus toko fahavalo andininy fahenina ambin'ny folo a, Exodus toko fasivy andininy voalohany a, toko fasivy andininy fahatelo ambin'ny folo a, ary ny fahafito dia ny Exodus toko fahafolo andininy fahatelo. Managatanana zay amaky azafady tsy fanaotsika ity fa mba ataotsika izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany Mosesy sy Arona dia nakao Farao ka niteny taminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitr'i Israely, alefaso ny oloko mba hanao amin'ny firavoravonao ahy any anefitra. Ny anaran'i Jesosy dia lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no nanirakanaka ty aminao anao hoe alefaso ny oloko mba hamponay any amin'ny efitra, fa iny tsy niaina ianao andrapetetra. Ny anaran'i Jesosy dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mankanesa ao amin'ny Farao ka lazao amiko hoe izao no lazain'i Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy. Dia hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mifoasa maraina tokoa ka nitsangana eo amin'ny Farao, ka ito mivoaka ho any amin'ny rano izy, ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy. 9:1 telo sisa. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mankanesa ao amin'ny Farao ianao ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy. Zao ndray taoko teny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mifoasa maraina koa ianao dia mitsangana eny atria amin'ny Farao ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, alefaso ny oloko hanompo ahy. Ary Mosesy sy Arona takao amin'ny Farao ka nanao taminy hoe izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, manam-pahoviana no adavanao tsy haneriteny eo anatrehana, alefaso ny oloko mba hanompo ahy. ia ao a manisa telo a tonga dia teneny fotsiny izy inona le teny niverimberina atao anatin'ireo isa roa telo zay io ny avin'le teny hoe vaony oloko e vaony olo tsy hoe vaony olo le izy dia ohatra zao le izy alefaso ny oloko hanompo ahy. Le hoe alefaso ny oloko hanompo ahy tsy hoe hanompo ahy amin'ny fitoriana filazantsara na hanompo amin'ny alàna fitendrena zava-maneno amin'ny alalan'iny, fa ny hoe alefaso ny olona hanompo ahy dia raha tena izy dia ohatra hoe afao avao Egypta ny olona, afao amin'ny fanandevozana ny vahoakako mba hanaovany culte ho anahy, mba hanaovany fanompom-pivavahana ho anahy. Zay ny dikan'io, afao amin'ny fanandevozana ny vahoakako mba hafahany manao fanompom-pivavahana ho anahy. Andininy fahenina amby roapolo zany ohatra mijerentsika hoe dia hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, mankanesa ao amin'ny Farao ka lazao aminy hoe izao no lazain'ny tompo avelao ny oloko handeha mba hanompo ahy. Resaka fanompom-pivavahana zany no tena anisany nanafahana ny zanak'Israely mba hifanantona amin'Andriamanitra, mba hifandray amin'Andriamanitra, mba hiaraka amin'Andriamanitra. Zay ny antony nanafahana ny zanak'Israely avy any amin'ny fanandevozana. Anisany mampaloto amin'reto biby reto a dia izy ampiasain'ny mpanompo sampy. Any hoe ny mpanompo sampy zany ankapobeny dia mampiasa an'ireo biby reo tamin'izany fotoana zany, tamin'izany fotoana zany ho any dia mba anavahana andry zareo hoe ty vahoakan'Andriamanitra masiny reto dia reto mpanompo sampy dia zay anisany ray mampanoto azy ireo. Kanefa na izany efa tsy voatery zay foana, satria ho an'ny Kananita ny omby dia anaovan'ny Kananita sorona, zany hoe anaterany sorona, zay no tena izy, anaterany Kananita sorona ihany koa ny omby. Misy mivavaka ho an'ny omby zany ny biby sasany zay. Fahatelo ny antony mampaloto an'ireo dia tsy resaka ara-pahasalamana akory na ny resaka sakafo, tsy resaka sakafo zany fa resaka culte ny olana eny. Ao tsika efa nitsidriko teo zay
zay ny olana fa tsy hoe satria reto biby reto makarary ny henakisoa na mavoan'ny allergie ny crevette dia zay tsy hinana azy tsy resaka zany tompo ity zavatra ity fa resaka ara-pivavahana fa raha mijery anie tsika ny atao hoe tena raha makarary tokoa ny ireo zavatra ireo fa ka heverinareo fa nienombo nga masalama raha voana raha be tension io dia tsy tokony mihinana enomby zay donc makarary koa zany ny enomby donc tsy resaka fahasalamana io fa resaka fivavahana resaka culte resaka fanompona an'Andriamanitra resaka fanavahana ny masina sy ny tsy masina ny madio sy ny maloto ao tsika zay zany no tena fandehan'ity zavatra ity verenantsika jerena le izy satria akatsika principe rehefa avy eo verenantsika jerena izy voalohany ny biby madio dia zay vaky kitro ary misaraka tsara ny kitro ohatr'izao zany raha atao amin'ny teny hafa io dia zay mitsikitsikina no mandeha ao zay biby madio zay biby mitsikitsikina mandeha manao talon dia misesta rety zany reny biby madio amin'Andriamanitra ry Andriamanitra koa zany maneno vehivavy am'izany fa tsy zay ny tanjona fa ny tanjona dia zao hoe ny biby firetaka amin'ny tany ny tongony zay maloto azontsika ny mitsikitsikina madio fa raha firetaka amin'ny tany ny tongotra ohatra zao tonga dia mipetaka le sarbo manao sarbo mihitsy tsy mamitsikitsikina izy fa tonga dia do ary mbola firetaka kokono io ary dia hitanareo izy ny rehefa fady reny so dia rehefa tsy fady reny tsy azo hoaniny re satria firetaka amin'ny tany ny tongony zay le izy faharoa ny hazan-drano tsy misy vombo sikirany dia maloto satria ny ahoany jereo kely zao tsika zany zao mahay siansa kokoa afaka mijery any amin'ny intelligence artificielle nareo fa ny hazan-drano rehetra zay tsy misy vombony sy tsy misy kirany dia any amin'ny tany izy no velona any tsy any amin'ny rano izy fa raha samy io zany trondro rehetra ohatra treto le rano dia trondro rehetra io dia raha vo tsisy kirany sy any izy dia any amin'ny tany izy koa any amin'ny tany mipetaka zany tanareo ny fosa dia feno fotaka foana izy satria any anaty fotakany izy no miaina zany any izy mivelona dia zay koa mampanoto azy firetaka amin'ny tany na mivelona any amin'ny tany any ambany any izy fa tsy aty amin'ny rano araka ny tokony izy dia fahatelo maloto koa ny vorona zay mifandray amin'ny faty azonareo fa na olona raha mifandray amin'ny faty dia maloto izy ao anaty baiboly dia zay matonga le hoe vorona mpihaza rehetra amin'ny ankapobeny le vorona mpihaza zany ny tena le azany dia biby maty no biby efa hitany maty eo no hoaniny zay dia mifandray amin'ny faty zany reo biby mpihaza reo dia zay mahatonga andreo tsy azo hoanina hitanareo raha fa mahita ohatr'izao nareo iny amin'ny lanitra dia fatako fa ombany eo zay misy fatina biby tsy zay fa nyteny zay Jesosy Kristy ao matitako faefatra amin'ny roapolo andiny favalo amin'ny roapolo hoe fa izay toeran'ny fato ny angonan'ny voromahery dia zay tsy azo hinanana voromahery zany satria mifandray amin'ny faty zareo ny faty nefa tena maloto amin'Andriamanitra dia mifandray amin'ny faty zareo zay zany antony tsy hinanana azy dia Levitikos toko faraky ambin'ny folo andiny faefatra amin'ny roapolo dia miteny izao hoe ireo ny zava-maloto aminareo fa izay rehetra mikasika amin'ny fatiny dia aloto manam-parivany andro hitanareo ny olona koa zany raha mikasika fatina biby dia maloto koa izy dia anasa ny fitafiny zay rehetra mitondra ny fatiny ka aloto manam-parivany andro zay resaka faty zany dia resaka maloto foana amin'Andriamanitra dia ny biby zay mikasika faty sy mihinana faty zany dia maloto koa amin'Andriamanitra